Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Meteza ho havaozin'Andriamanitra. Izay indray ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Haitsika tsara ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Apokalypsy 4:20 manao hoe: ary olona mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Indro havaoziko ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra ozy izy. Izany hoe ain'Andriamanitra tao ny manavao ny zavatra rehetra. Ao anatin'izany ny toetranao, ny toe-ponao, ny fiainanao, ny fifandraisanao amin'ny manodidina anao, ny fiainam-pitiavanao, ny fifandraisanao amin'ny vadinao, ny asanao, ny fivelomanao sy ny zavatra rehetra mombanao. Eny, fa na dia ny fiainam-panahinao, ny firenenao aza. Vitan'Andriamanitra ny manavao an'izany satria ambarany teo hoe ny zavatra rehetra dia aina tao ny manavao azy. Ary mety efa nangataka ny amin'izany tsy hoe tompo mba havaozy ny fiainako satria misy aizonao, mety misy fahalotonao, mety misy zavatra ratsy izay toeranao ka tianao hialana, tianao hiovana. Ary asan'Andriamanitra mihitsy ny manavao antsika, fa maninona ny tsy mety tonga amin'ilay fanavaozantsika. Mandinita endaravana fatadio ny soratra masina raha jerevantsika dia tena misy dingana mihitsy arahana vao tonga amin'izay ilay fanavaozan'izay ianao. Ary izay no antony anaovana ity vidéo ity, ny ampahafantatra anao ireo dingana samihafa ireo vao tonga amin'izay ilay hoe fanavaozana takitsika zezika fandrandretsika lasa tezitra na diso fanantenana hoe efa nangataka fa maninona tsy mety tonga mihitsy ilay zavatra izay tadiaviko ilay fiovana andrandraiko. Andehantsika andinika ny Ezekiela 4:7, andinin'ny 2:20 ka hatramin'ny 7 satria manazava izany resaka hoe dingan'ny fanavaozana izany io teny io. Ambara aloha fa io teny io dia nomena ny zanak'Israely izay babo tany Babilônia. Fampanantenana io zany, vahoaka resy, vahoaka babo, vahoaka any tany lavitra any, izay kivy sy ketraka no omena izany fampanantenana izany. Ary io teny io dia miresaka ny amin'ny fanekena vaovao izay ho ataon'Andriamanitra amin'ny Israely, dia ny fanavaozana ny Israely indray. Dia tahaka izany mihitsy nitsika tadio fa ianao izay babo resy mahatsiaro hoe ao anatin'ny aizina no andefasan'Andriamanitra an'izao teny izao dia teny fampanantenana ho anao satria te hanavao anao koa Andriamanitra. Ny voalohany indrindra aloha amin'ny 2:20 ditantsika fa ataovy amin'ny zanak'Israely hoe ozy izy izao ny lazain'i Jehovah Tompo, tsy noho ny aminareo nanaovako izany ry taranak'Israely fa noho ny anarako masina izay nilotonareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo. Tsy noho ny aminareo nanaovako izany, izany hoe ilay fanavaozana izay ho ataoko ozy Andriamanitra dia tsy noho ny aminareo, tsy ezaka avy aminareo, tsy noho ny fahatsaranareo, tsy noho ny zavatra izay nataonareo fa tena noho ny anarako masina. Izany hoe inisiativa avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra mihitsy izany miainga ilay fanavaozana. Ary izay no mahatonga an'izy hoe fahasoavana io, grasy izay omen'Andriamanitra maimaim-poana ho andreto zanak'Israely reto. Na dia tsy nanao n'inona ary izany ny zanak'Israely dia fa izay fotsiny hoe tsy noho ny aminareo fa dia noho ny anarako masina. Ary izay mihitsy nitoyany eo, hoy izy manao hoe: ary ho masiniko ny anarako lehibe izay efa nolotonareo tany amin'ny jentilisa ka dia ho fantany fa izao ny Jehovah ho Jehovah Tompo rehefa miseho masina eo masina aho amin'ny ataoko aminareo. Sary-piaro amin'io anarana io Andriamanitra. Ary reto zanak'Israely babo reto satria tamin'izany fotoana izany rehefa resy ny firenena dia resy koa izany ny Andriamanina, dia nilatsain'ny olona hoe izao ve aiza izay Andriamanitra reo amin'izao, inona izay Andriamanitra reo sy ny ohatr'izany, dia lasa voaloto, voamavo ny anaran'Andriamanitra ary mahasary-piaro azy zany. Ka ny tanjon'Andriamanitra zany rehefa manavao ny Israely dia ozy izy hoe ny anarako, mba homena voninahitra ny anarako ozy izy eo anatrehany-dreo jentilisa izay nanamavo azy ireo. Ary izany mihitsy ravana tady dio tsara fa voalohany aloha zany le teo dia ny hoe ny antony mahatonga an'Andriamanitra hanavao anao dia tena tsy niezaka avy aminao na noho ny fahatsaranao fa tena fitiavan'Andriamanitra anao tsotro izao fotsiny. Grasy, fahasoavana izy. Ary ny faharoa dia ny hoe io Andriamanitra izay manavao antsika io dia ny tanjony rehefa manavao anao izy dia ny ahatonga ny voninahitrany. Izany hoe ny hanomezana voninahitra azy, mitodika amin'Andriamanitra zany ny tanjona rehefa ho havaoziny ianao fa tsy mitodika aminao. Tsy hoe satria izaho mba te ohatran'izao fa hoe satria Andriamanitra no tiako homena voninahitra. Ary mila ataontsika mazava-tsaratra hoe raha ho havaozinao amin'ity zavatra ity Andriamanitra dia homeko voninahitra ny anaranao. Zavatra manaraka dia ny hoe ho alaiko ozy izy avy any amin'ny tany jentilisa ianareo ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra ka hoentiko any amin'ny taninareo. Izany hoe ny fanavaozan'Andriamanitra ny Israely dia tsy ho atao any Babilônia, na ho atao any Egypta, na ho atao ary Risy fa ao amin'ny Israely, ao amin'ny taninareo ozy izy, ao amin'ilay tany izay efa nisy ny teny fikasana. Ary io tanin'ny Israely io dia ao no misy ilay tempoly, ao zany no hanavaozan'Andriamanitra ny Israely, ho angonina daholo hiverina amin'ny taniny daholo indray ny Jiosy dia ao amin'ilay tanin'izy ireo no hanavaozan'Andriamanitra azy ireo.
Ny dikan'izany dia zao hoe rehefa manavao antsika Andriamanitra dia mila manantona azy sika. Mila manaiky tsika ho taominy hoe hanantona azy fa tsy any amin'ny fiainana zao tontolo zao any amin'ny faharatsiana any tsika no havaozin'Andriamanitra ary zany ny olana fa teo havaozin'Andriamanitra ny olona sasany nefa te hijanona ao Babilôna ihany izy. Zany hoe teo havaozin'Andriamanitra ny fiainana nefany le fiainana zao tontolo zao tsy fony. Le fiainam-paharatsiana tsy ialany fa tena mila manantona an'Andriamanitra isika. Mila manaiky tsika hoe Tompo anantona anao satria miandrantra fanavaozana ao aminao. Ao akaiky ny Tompo ao Israely ihany no anavaozany ny Israely. Ny zavatra manaraka hitantsika eto dia izao. Dia ho fahafazakorany madio nareo izy ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Zany hoe ilay olona izay ho avaozinareo dia tena olona misy fahalotona, misy faharatsiana, misy fahotana. Ny sampinareo izy ny fahalotonareo ary ireo mihitsy nahatonga ny zanak'Israely ho babo. Ireo le fahotana izay nataonareo nahatonga anazy ho babo. Kanefa dia ho dioviko amin'ireo nareo izy. Ary zany koa ry havana no ambara amintsika androany. Tena misy ny fahotana izay mila ho diovina ary ny fidiovana izay takian'Andriamanitra amintsika dia ny fibebahana. Meteza fotsiny hibebaka Tompo inona avy ny ratsy vitanao fa ny faharatsitsika ihany ny mahatonga antsika ho babo ohatran'io e. Ny mahatonga ny fiainantsika ho potika sy ho rava ohatran'io anie dia ny fahadalantsika sy ny zavatra tsy nety nataontsika ihany e. Kanefa dia androany Andriamanitra mampahatsiaro anao an'izany hoe misy fahalotonao, misy fampoatsampy ao izay tiako ho diovina, manaiky venao ho dioviko. Dia ny fanekenao an'izany dia ny fitezanao hibebaka hoe Tompo diovy sasao amin'ny rano Jesosy Kristy zanakao vonin'Andriamanitra melalelokao na firy fahotana vitanao ary nambarana hoe izay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Vonina izy anadio anao androany ka dia miteza ho diovin'Andriamanitra amin'ny rano Jesosy Kristy zanany. Dia ambanao izy miteny manao hoe ary omeko fo vaovao nareo izy ary fanahy vaovao nataoko anatinareo ary hoesoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Zany hoe le olona izay nodiovina teo no sasana teo dia omena fo vaovao. Omena fo vaovao. Ny fanavaozan'Andriamanitra rehefa dia miainga any anatin'ny fo. Zay miainga any anatin'ny fo. Ary zany no ambara amintsika amin'ity anio ity. Ianao raha tena hoe tianao no hovan'Andriamanitra ny zavatra eto amin'ny fiainanao ny mamaky an'Andriamanitra dia ny anova ny toeponao, ny anova ny fonao mihitsy aloha ilay fo vato. Ilay fo vato izay mahatonga ny fontsika ho vato dia le karazana faharatsiana ao daholo mivoaka ny karazana lolopo, ny fahatezerana, ny avinavina, ny karazana faharatsiana rehetrarehetra dia tian'Andriamanitra hovana aloha ny fontsika. Tian'Andriamanitra hovana ary tiany hosoloana fonofo ilay fo vato. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe anaka atolory ihany fonao. Andriamanitra rery ihany no afaka anao an'izany opération zany. Fa na aiza anao na aiza tsisy hanova ny fonao ilay fo vato anjakany ny fahalotona io ho fo nofo izany mihitsy raha fa tsy Andriamanitra rery ihany. Izy rery ihany manana zay fahefana zay. Atolory an'Andriamanitra ny fonao. Atolory azy ny fonao dia angatao hoe Tompo hovay ny foko. Hovay ny foko fa asan'Andriamanitra zany. Zany hoe ianao zany anatin'izany rehetra zany dia mitoetra ho pasifa zany hoe manaiky fotsiny. Manaiky fotsiny hoe hanantona anao manaiky fotsiny ho diovinao dia hiala amin'ny faratsiana be dia be. Manaiky fotsiny anao hoe Tompo soloy arany foko. Zany rehetra zany fa tsisy hoe zavatra hoe takian'Andriamanitra ho ataonao. Dia ohatr'izay koa hozy izy manao hoe ary omeko fanahy vaovao nareo hozy izy. Hanome antsika zava-baovao mihitsy Andriamanitra. Ny fanahiny mihitsy hozy izy no omeko anareo. Ilay fanahin'Andriamanitra dia ilay fanahiny avo indrindra. Ilay fanahy mahay an'Andriamanitra izay ahafahany manao ny zavatra rehetra sy mahavita ny zavatra rehetra no omeny ianao. Ary hozy izy hoe ary ny fanahiko hozy izy onona no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrana fitsipiko ka hanaraka azy. Le fanahy tsy hoe omena fotsiny fa ataony monina ao anatinao mihitsy, hitoetra ao anatinao mihitsy. Io fanahin'Andriamanitra io. Asa raha mbatsapanao na sarobitany hoe lasa tempolon'Andriamanitra ianao. Ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao. Ary io fanahin'Andriamanitra rehefa mitoetra ao anatintsika ao dia hitarika antsika io amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay no mahafanahy ny fahamarinana azy. Ampahafantatra antsika ny tenin'Andriamanitra izy dia manome antsika ny hery, ahafahantsika mankato ny didin'Andriamanitra izy. Zavatra tsy vitan'ny Israely amin'ny herin'ny tenany samy rery zany. Fotsy Andriamanitra hoe eny ary anao fanekena vaovao aminareo fa dia ho alatsako ny fanahiko, omeko hanofo rehetra ny fanahiko ary ho fanahiko no hanampy anareo, hanosika anareo, ahatonga anareo andeha araka ny fitsipiko. Tokony ho vitantsika tsara mihitsy ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ry havana raha ohatra ka manaiky hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra tsika ka manaiky ho tarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Dia miteza fotsiny ho tarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Ka rehefa miteny ny fanahin'Andriamanitra hoe ity tsy mety dia asa manao. Zay hoe manaiky ho tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ary zay manaiky ho tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra.
dia izay no atao hoe fahendrena ary izay nitakian'Andriamanitra amintsika zany rehetrarehetra zany aloha mbola miseho daholo izay vao manomboka amin'izay ozy amin'ny andiny manaraka eo manao hoe ary onina any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo ka dia oloka ianareo ary izao ho Andriamanitrareo zay zany vao tanteraka amin'izay satria nisy teny fikasana tao le teny fikasana dia ny hoe misy tany izay efa nomeko ny razanareo ianareo mihitsy ny tokony hipetraka amin'io tany io kanefa noho ny fahotanareo dia tsy tafapetraka tamin'io zany hoe tsy afaka nisitraka ilay promesse la teny fikasana zay nomenanareo ianareo noho ny fahotanareo fa amin'ny fotoana zay anekenareo havaoziko dia hisitraka ilay fampanantenana zay efa nomeko hatramin'izay ianareo dia ilay hoe onona ao amin'ny taninareo zany dravana ny tiana hitariana saitsika amin'ity anio tiana amin'ny hoe be dia be ny karazana fampanantenana sy promesse homanin'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra homenanao fa tsy mety tanteraka izy raha ohatra ka tsy manaiky ho havaozina isika fa amin'ny fotoana zay anekenao havaozin'Andriamanitra misy fitahiana be dia be any ho any izay tia nomenanao ary ho raisinao ho sitrahanao zany raha ohatra ka manaiky ho havaozina ianao zany hoe mialohan'ny andraisanao an'izany zavatra rehetrarehetra zany dia efa tsy maintsy manatona azy ianao mibebaka ianao ary manaiky homeny fo vaovao manaiky hitoeran'ny fanahiny dia izany rehetrarehetra zany amin'izay no miteraka amin'izay ny hoe andeha araka ny tenin'Andriamanitra dia homeny ianao amin'izay le tany izay tadiavinao homeny aminao amin'izay io zavatra izay angatahanao sy tadiavinao eo amin'ny fiainanao io toy izy manaraka an'izay manao hoe ary vonjeko afaka mifahalotonareo rehetra ianareo izy izy ary atsoko sy ataoko vokatra ny vary ary tsy anaterako mosary intsony ianareo ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny sa mba tsy ho voalatsan'ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo zany le prospérité izany le fitahihina sy le fahasoavana be deaibe zay andrandrayntsika vokatra ny sa misy ny vary tsisy tsony ny mosary milamina be zany le fiainana zany rehetrarehetra zany dia tena azon'Andriamanitra atao kanefa dia zao tsy ho tonga ny andininy fa 9 sy 17 fa tsy maintsy mandalo amin'ny 23 24 25 26 isika aloha zany le izy tsy maintsy mandalo amin'le zavatra be deaibe totsika le dingana samy hafa teo le manova ny aty anaty aty mihitsy aloha manova le tanjona amin'ny fiainana mihitsy hoe ny hanome voninahitra an'Andriamanitra dia ho hitanao fa ho ataon'Andriamanitra le izy homen'Andriamanitra daholo ny hareny tsy lany ny haren'Andriamanitra homeny ianao zany satria zanany ianao ary ianao mihitsy ny tokony andovan'izany fa raha ohatra ka zanaka maditra miala ohatran'ny ndray dia mety ny fihinany kisoa no hohanitsika fa tsy hinana sy hisitraka le tena arena ao amin'ny ray aman-dreny isika dia le ao amin'Andriamanitra Meteza raha riavana amin'ity anio ity handray ny fanapahan-kevitra hoe tompo itia hiverina aminao miverena amin'Andriamanitra fotoana zao satria efa ela Andriamanitra ny andro ianao ary tehana vao anao Andriamanitra tsy tonga dia mainka antsika hoe tompo omeo anazy ao fa ny fonao aloha Meteza hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra dia Meteza hiala amin'ny tontolo ratsy izay misy ianao io dia Meteza hoe tompo manaiky ary manaiky amin'ity anio ity hiala manaiky amin'ity anio ity hanantona anao hanantona ny fiangonana amin'izay hanantona anao amin'izay dia hivavaka dia hitondra ny foko dia amboary ny foko omeo fo vaovao esora atao anaty kotolo zavatra rehetrarehetra ratsy izay niainako hatramin'izay fa omeo fo vaovao amin'ity anio ity raha manaraka an'izany ianao dia ho hitanao fa omen'Andriamanitra fo vaovao ianao fa natao anao indrindra izao teny izao natao atsika izao teny voasoratra izao ry havana koa izay manatsofina hety miaino aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana tiana vao anao Andriamanitra ary nahoana moa tsy izao ankehitriny izao no iainanao izany hoe fanavaozam-panahy miainga fanenaty mipaka amin'ny manodidina mipaka amin'ny firenena izany raha tena tehana vao ny firenena isika manomboka aminao aloha atomboy amin'ny fonao zany Meteza hanolotra ny fonao an'Andriamanitra ho havaoziny fa raha mipetraka zany dia ilamina ny tany tsisy tsony ny ady tsisy tsony ny fifanenjehana tsisy tsony ny resaka valifaty tsisy tsony ny fifanaratsiana milamina ho azy ny zavatra rehetrarehetra ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra amen